Bonjour les enfants, est-ce que vous allez tous bien? Vous avez passé une bonne semaine? Très bien. Est-ce que vous savez euh, c'est quoi le thème de notre sabbat aujourd'hui? Non, vous savez pas? Alors je vais vous dire, en fait, ça parle du mariage. Vous savez tous c'est quoi le mariage? D'accord. Donc en fait, est-ce que vous savez que le, le premier mariage, ça a commencé. euh, En fait, c'est Dieu qui a créé le mariage. Est-ce que vous savez ça? Alors, donc, avant que je parle du mariage, en fait, euh, on peut dire que le mariage, en fait, c'est une création de Dieu. Donc, vous connaissez tous comment Dieu a créé le monde. Alors, vous allez m'aider un peu. J'ai un petit trou, un petit peu des trous de mémoire. Ceux qui savent, vous allez m'aider un peu. D'accord? Vous êtes d'accord? D'accord. On y va, on commence. Alors ça, vous savez, c'est quoi? Oui, en fait, au commencement, Dieu il a créé le ciel et la terre. Ça, tout le monde le sait. Et puis, il y a eu un grand vide. Et puis, tout était noir. Et en fait, l'Esprit de Dieu, il se tenait sur l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Dieu comme c'était tout noir? Oui, oui, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouais. Et puis il a séparé le soleil, la lumière et l'obscurité. Donc il a dit, je vais faire la lumière le jour et l'obscurité la nuit. Vous suivez toujours? Donc c'était le premier jour. Deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un sait ou pas? Oui, en fait, Dieu il a séparé le, le ciel avec. Donc, il a fait un toit, il l'a séparé en deux, donc c'était le ciel. Donc, deuxième jour, oui, c'était Dieu a créé le ciel. Et puis après, troisième jour, oui, il a dit, il a séparé le sol et, et l'eau. Donc, il a dit, tout l'eau se retire. Donc, le sol est devenu, ça s'appelle la terre. Et l'eau, l'eau, c'est devenu la mer. Tout était la mer. Voilà, donc, continue. Et puis après, quatrième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les plantes. Oui, Dieu dit qu'il y ait des plantes et des fruits avec des graines. Voilà, donc, Dieu a dit, c'était bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Et puis là, c'est quoi? Voilà. Donc Dieu, il a séparé, il a créé en fait des grandes lumières. Donc pour éclairer le jour, il a mis le soleil et aussi pour séparer les saisons. Et la nuit, oui.
Il a mis les petites lumières. C'est quoi la petite lumière? C'est la lune et les étoiles. Voilà. Cinquième jour. Non, quatrième jour, pardon. Donc, là, c'est quoi? Dieu il a dit qu'il y ait des animaux. Oui, c'est des dauphins. Il a dit qu'il y ait des animaux dans la mer et des oiseaux qui volent. Donc, il a dit, remplissez la terre, remplissez la mer, les oiseaux, les poissons, pardon. Et les oiseaux, ils ont dit, faites des petits, remplissez le ciel. Et là, c'est quoi? Cinquième jour. Oui, en fait, Dieu il a créé les animaux sauvages et les animaux domestiques. Oui, c'est des zèbres. Voilà. Les animaux sauvages. Voilà. Tout ça, c'est les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et puis là, enfin, le sixième jour. Dieu il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire qu'on ressemble à Dieu. Et puis, il a créé l'homme. On verra la femme après. Dieu, dans la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis, il a dit quoi? Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres. Oui, c'est Adam. Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres. Voilà. Et puis, oui, puis il a dit, vous pouvez manger de tous les plantes à graines sur la terre. Ça sera votre nourriture. Donc, voilà tout à l'heure. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Donc après, Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? En fait, Dieu s'est rendu compte en fait que il a mis tous les animaux à côté d'Adam et ils étaient tous deux par deux. Il y avait tous des papas et mamans en fait. Oui, Dieu a dit, venez, il a appelé tous les animaux par un nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Adam, il était tout seul. Il n'y avait pas quelqu'un qui était avec lui. Donc, qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu, il a fait quoi? Voilà. Adam, il était là. Donc, vous voyez qu'ils étaient tous en famille, les animaux. Donc, Dieu, il a fait quoi? Il a mis Adam. Regarde, William. Il l'a fait dans un profond sommeil. Et il a pris une côte d'Adam pour faire Ève. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que Adam a dit? Voici enfin l'aide dont j'ai besoin. Et c'est pour ça en fait qu'on dit que dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et il va habiter avec sa femme. Vous suivez toujours? Voilà, donc en fait, vous savez ce que c'est ou pas l'image? Il y a quoi sur l'image? C'est deux alliances.
En fait, ça représente quoi l'alliance? Alors, vous voyez, l'alliance, en fait, c'est deux bagues qui sont unies ensemble. Donc, en fait, c'est ce que Dieu, il veut qu'on soit. En fait, il veut que nous soyons unis. Il voulait que Adam et Ève soient unis pour vivre heureux. Et il veut aussi, en fait, que nous soyons unis entre nous et surtout que nous sommes unis à Dieu pour vivre heureux. Donc voilà les enfants, ce que j'ai pu vous apporter ce matin. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon sabbat. Merci à tous. Mangataka antsika rehetra hitsangana ary hanokatra amin'ny baibolitsika ao amin'ny tononkivany Salomona toko 9 ny andininy 4 sy 7. Tononkivany Salomona toko 9 andininy 4 sy 7. Efa hitantsika zany dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy toy ny tombo-kase ao am-ponao ao, sy toy ny fanomboa-kase ao an-tsandrinao. Fa mahevy toy ny fahafatesana ny fitiavana. Masiaka tahaka ny fiaina tsy hita ny fahasahotam-piaro. Ny lelafony dia lelafo miledaleda, midedadeda, eny lelafon'i Jehova. Na dia ny olo maro aza tsy mahavono ny afon'ny fitiavana, ary ny renirano tsy mahapoaka azy. Na dia misy olona manome ny fanahana rehetra ao an-tranony aza amidy fitiavana, dia hatao tsinotsinona izy. Amen. Iara-pesaka antsika.
misaotra ny koralina isika dobodoboka ery ny foko ao ny stress kanefa dia noho ny am'le derao mientanentana dia mahafinaritra manentana antsika rehetra. Misaotra ny anadaiva ihany koa satria efa mitondra mibavaka an'izao toroteny ataontsika izao izy. Andriamanitra ny andefana izany fanahy masina izany na ho ahy na ho antsika izay miteny. Ny any ataoko dia ny hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Resaka fanambadiana no horesantsika amin'ity sabata maraina ity. Io fanambadiana io dia tsy azon'ny ankizy tokoa fa azon'ny efa tanoranora. Rehefa miandoha eo amin'ny adolescent ny ankizy dia efa manomboka mahazo an'izay resaka fanambadiana izay. Ary mahafinaritra Andriamanitra ry havana fa azavainy amin'ny antsipiriany mikasika an'io fanambadiana io ao amin'ny soratra masina. Hojerentsika amin'ny lafiny anankiroa izany fanambadiana izany. Voalohany dia ny fanambadiana talohan'ny fahotana ary ny fanambadiana kosa aorianan'ny fahotana. Ny talohan'ny fahotana dia Genesis toko voalohany, Genesis toko faharoa no ahitantsika an'izany fizarana voalohany izany. Ny Genesis toko fahatelo sy ny sisa dia ahitantsika kosa an'ilay fanambadiana taorian'ny fahotana. Rehefa noforon'Andriamanitra ary ny biby, na ny tao anaty rano izany, na ny manidina izany, na ny tetỳ ambonin'ny tany izany, dia nitsodrano azy ireo Andriamanitra. Genesis toko voalohany andiny faharoa amby roapolo. Dia izao nitsodrano nataon'Andriamanitra tahaka an'ireo nitenenany tamin'ny zavatra rehetra izay noforoniny. Dia hoy izy, Andriamanitra nanao hoe miteraha maro, mitomboa, mameno ny ranomasina sy ny ety ambonin'ny tany. Tsy voalaza mivantana, misongadina ao amin'izany tsodrano izany ny fisian'ny fiavahan'ny lahy sy ny vavy. Kanefa rehefa hampiditra ny biby tao anaty samby fiara inoa araka ny baikon'Andriamanitra dia miseho mazava tsara ny fiavahan'ny lahy sy ny vavy izay efa nisy hatrany amin'ny famoronana fiandohan'ny fisiana. Genesis toko fahafito andiny faharoa dia izao ny voasoratra, ny biby madio rehetra fito tsiroroavy, lahy sy vavy. Ny biby tsy madio kosa dia roavy, lahy sy vavy. Ny voromanidina koa fito tsiroroavy, lahy sy vavy. Eo amin'ny andininy fahatelo dia tsy niriny izany filazan'Andriamanitra izany, ny antony izany hoe fisian'ny lahy sy ny vavy izany dia hoy izy hoe mba hampaharitra ny karazany tsy ho faty ety ambonin'ny tany. Satria izy ilay safodrano izay anafonganana an'ireo voary rehetra. Dia manana planina indray Andriamanitra ampaharetana an'izany zavatra nohariana izany. Dia nampiditra lahy sy vavy tao amin'ny samby fiara izy. Mazava ary izany fa ilay tsodrano nataon'ny mpahary an'ireo dia natao ho an'ireo lahy sy vavy teo amin'ny biby. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahadimy amby roapolo io dia faranan'Andriamanitra toy izao izany tsodrano izany. Hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia norian'Andriamanitra indray ny olombelona. Izao ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahafito amby roapolo. Ao amin'ny Genesis toko fahadimy andiny faharoa. Lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo. Tapany voalohany. Dia nitsodrano azy ireo izy ka nanao taminy hoe miteraha maro, mitomboa, mamenoa ny tany. Ny antefa koa tamin'ny olombelona lahy sy vavy izany tsodrano izany.
dia hoy andriamanitra genesis toko voalohany andiny fa raiky amitelopolo hitan'andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny votoato-kevitra ao amin'ilay tsodrano na ho an'ny biby lahy sy vavy na ho an'ny olombelona lahy sy vavy dia izao ihany, miteraha maro. Saingy ny mahasamihafa an'izany dia izao, lay teny kely atao amin'ny teny malagasy hoe mpampiakina taminy, zay le teny kely mahasamihafa azy. Averiko indray ilay izy, andriamanitra ny tsodrano ny biby lahy sy vavy ka nanao hoe, fa rehefa nitsodrano ny olombelona izy dia hoy izy hoe nitsodrano ny olombelona lahy sy vavy izy ka nanao taminy hoe. Isy lanjany zany teny kely hoe taminy zany. Ny biby manko na mandre aza dia tsy mihaino izy, tsy mieritreritra izy, tsy mandinika izy, tsy misafidy izy. Aminy ny miteraka dia ny filan'ny vatana ihany no miditra an-tsehatra ao amin'izay zavatra izay. Dia tanterahany zany dia mandeha ho azy zany aminy. Fa ny olombelona kosa mandray izy, mihaino izy, misaina izy, mieritreritra izy, mandinika izy, misafidy izy. Aminy ny miteraka dia tanterahany miaraka amin'ny vatany, amin'ny sainy, amin'ny fony, amin'ny fanahany. Izany rehetra izany dia mba aharetany ny fisiana, hanohizana ny fiainana efa rafitra nataon'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny lahy sy ny vavy no anatanterahana an'izany planina izany. Tazon'Andriamanitra zany fa tsy miova. Ilay tsodrano voalohany izay niteneniny tamin'ny biby lahy sy vavy, tazoniny zany. Ary ajoron'Andriamanitra ilay tsodrano faharoa natao sy notenenin'Andriamanitra tamin'ny olona. Io tsodrano io no afatra voalohany no renesiny izy mivady tao amin'ilay tokantrano izay nataon'Andriamanitra dia ny sahidena izany. Drafitr'Andriamanitra ny hiterahana, hanohizana ny fiainana ary notahiny zany. Drafitra tanterahana amin'ny alalan'ny fanambadiana. Ilay Andriamanitra masina no nanorina ny fanambadiana, dia masina tahaka azy koa zany ny fanambadiana. Ilay Andriamanitra tsy miova no nanorina ny fanambadiana, dia tsy miova tahaka azy koa izany ny tanjo ny fanambadiana amin'ny alalan'ny lahy sy ny vavy. Misy manao resaka kivalavala, misy manao resaka ho lasa somonga ny amin'ny fanambadiana, tsy ry havana. Andriamanitra dia tsy ny somonga, Andriamanitra dia tsy nanao kivalavala, tsy nanao an'izany ho resaka vetaveta ka ampiome na ampitsikaiky na manjary anaovana teatra kely etsiroa, tsia. Isaia 9:4 dia zao no lazay ny tenin'Andriamanitra: mandra-pahantitra-reo tsy miova aho, mandra-pahafotsy ny volonareo izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho nanao, izaho nanorina ny fanambadiana, dia izaho ihany no hitrotro azy. Eny, izaho no hitondra sy anafaka. Misy anefa fanambadiana na dia lahy sy vavy ara, dia mifanohitra amin'ny drafitr'Andriamanitra, fa hafa noho izany no hiteritany azy. Nahoana ary no tsy nataon'Andriamanitra vehivavy 3 sy 4 no natolony anyty zanany vao avy noforonina ity? Nahoana ny vehivavy tokana ihany no nataony? Azon'Andriamanitra atao mihitsy nanao tonga dia 5, 9, 7, fa tsy zany no nataony. Ao amin'ny Jaona 4, 17:10 ka hatramin'ny 17:20, 17:20, 17:30, 17:40. I Jaona 4 io dia mitantara an'ilay vehivavy Samaritana izay nilazany Jesosy teo amin'ilay fantsakana izay nahatongavan'io vehivavy io hatsaka. Dia nilaza taminy Jesosy fa
raha momena rano zay tsy mampangetaeta intsony izy dia tsy atsaka eo. Ary zany rano zany izay omena dia hiboiboika ao anaty ho fiainana mandrakizay. Dia andiny 5:10 na aliana n'ilay ramatoa zany dia hoy izy mba omeo ary aho zany rano zany. Dia hoy Jesosy da anary atsovo ny vadinao. Andiny 5:10 ahitantsika an'izany mba hifampizara aminy azany fahasoavana izany, zany fifaliana izany, izany fahafenona izany. Dia tsy niambahamba le ramatoa. Andiny 7:10 tsy manambady aho hoy izy. Dia hoy Jesosy taminy marina zany, tsy manambady ianao fa izao efa indimy nanambady ianao, saingy izao ny fahaeninao koa raha mbola tsy vadinao. Vady inenina ry havana. Tsy lazaina ho fanambadiana izany, fanambadiana aotra izany. Raha omena valeur zany le izy na note dia aotra na dia inenina azy izy no ny solosolo vady. Amin'izao fotoana hitenenantsika izao dia misy an'ilay fanambadiana ataony hoe pax. Fiarahamonina malalaka, zay ngambany azoko ilazana azy. Malalaka, tsy tereniny anankiray, tsy vozonan'ny anankiray, fa fiarahamonina nefa dia atao hoe fanambadiana izany. Tsy ekeny ilay vehivavy dia niaiky mihitsy teo amin'i Jesosy fa tsy fanambadiana marina tokoa io. Ary mikitrihan'i Jesosy fa marina zany. Na ianao aza dia mahatakatra fa tsy fanambadiana io natrehanao io, io niainanao io. Marina fa tsy fanambadiana. Ny fisolosoloana lehilahy marina, vehivavy maro. Fiarahamonina dia manaiky an'izany, ary Jesosy dia manamafy an'izany. Sanatriavina ny eka misy an'izany amintsika. Fa miteny amintsika androany Jesosy ry havana, izay atao hoe fanambadiana dia ilaina oriny lehilahy iray, vehivavy iray. Fa raha ohatra ka sendra latsaka ao amin'izany ianao, dia aoka ho resy lahatra tahaka an'ilay vehivavy Samaritana. Fantatro izy manjain'ireo fiarahamonina niaraka taminy fa mpamonjy ilay Mesia mihitsy zao nanambara tamiko izao. Ary fantany avokoa ny fiainako rehetra izay niafina. Tsy misy tsy hitan'Andriamanitra ry havana. Izany fanambadiana tsy izy zany. Ary tian'Andriamanitra avotana eo amin'izany ity vehivavy ity. Tahaka ny fitiavan'Andriamanitra koa hanavitra anao hiala teo amin'izany fanambadiana, fisolosoloana lehilahy maro na vehivavy maro zany. Tianao ve ny anitsiny Jesosy ianao tahaka ny nanitsiny ilay vehivavy Samaritana? Ary niaiky ty vehivavy ity fa tsy fanambadiana izany natrehiny izany. Fa hoana ary ny fomba nanatanteran'Andriamanitra ny fanambadiana hatrany am-piandohana. Genesis 2:2 no ahitantsika ny tantaran'izany fanambadiana izany. Voalohany indrindra, ary zao ity lehilahy ity izay natsony hoe Adama. Tsy mba zaza voateraka i Adama tahaka ny ry le mitomany ry, fa avy hatrany izy dia zatovo, mpitovo avy hatrany nanamboaran'Andriamanitra azy. Dia mila namana izy, mila olona izay hifanampy aminy izy, mila namana sahaza azy izy, tandrify. Nisy fotoana nanazavako ny amin'ny atao hoe tandrify zany, fa rehefa tandrify dia ilay eo anoloko. Mila zany ity zatovo ity, petsaka ny tovolahy ato sy tovovavy ato, ngambe efa mba ao anatiny ao zany. Mila namana, mila vady, raha izay nitsika lazaina azy. Dia hoe Andriamanitra mitovy hevitra aminao ary zanako, satria Adama dia zanak'Andriamanitra, ao amin'ny Lioka no ahitantsika an'izany. Dia izay mitovy hevitra aminao mihitsy ary zanako, fa izao anaovako ianao.
tsaramatsy raha irery ianao fa anaovako ianao raha izay ny fanondrinao dia anaovako ianao. Genesis 2:1-20 dia nataon'Andriamanitra tokoa zany ka hoy ny voalaza nataony sondriantory ka de natory. Ny sarina seho tamin'ny ankizy teo fa natory Adama, tsy nanana iahy kely akory izy fa Andriamanitra ny nampatory azy. Zay ny torimaso voalohany natrehiny Adama taorina ny famoronana azy, satria aorinan'io rehefa mamaky tsika ao amin'ny Genesis 2:1 dia nisy hariva ary nisy maraina. Zay ny torimaso voalohany, kanefa torimaso zay ifoazana. Dia nataony sondritory Adama, dia natory izy. Ry havana, tsy ny zatovolahy na ny zatovavy no hanao vady ho azy. Tsy misy idirany Adama mihitsy izany fanamboarana vady ho azy zany, fa Andriamanitra no hanao vady sahaza ho azy. Tolora-potsiny. Ao amin'ny ohabolana 7:7-4 dia misy teny kely zay azontsika ilazana an'izany hoe tolorana zany. Ohabolana 7:4-7 dizy hoe vady hendry avy amin'ny Jehova, avy tamin'i Jehova, nomena an'ilay zanany lamatoa izany fanamboarana vady izany. Avelao Andriamanitra ary tanora zazalahy sy zazavavy, hanatanteraka ny fikasanao mila namana, hanatanteraka ny fanondrinao, hanatanteraka ny fangatahanao, nentinao ambavaka angambo zany. Efa nambaranao tamin'izany dia mihaino izy, mitovy hevitra aminao Andriamanitra raha apetraka ao eo amin'izany. Salamo 7:1-2 dia zao ny fampanantenana omeny ny malalany zany na dia matory aza izy. Aza mikofokofoka, aza mandeha mitady zavatra tsiro fa omeny ianao zany. Raha napetraka ao, nataonao fangatahana vavaka izany vady zany. Ary nefa ataonao amin'ny fonao rehetra, fa tsy ny vatanao ihany no mila namana. Jeremia 7:7-7 dia zao indray no mpianantenan'Andriamanitra, ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Fomba fisainana Hebreo rehefa miresaka izy fonao dia ny saina izany, ny fanirianao zany, ny fihetsepo zany, ny sitrapo zany, ny fitiavana zany, ny eritreritra ary lay mandeha eo amin'ny vatanao. Ataony zany raha miaraka daholo izany rehetra izany, fa tsy mandeha ila na mandringa ny filanao namana. Genesis 2:2-20 dia ahoana ary nanaovan'Andriamanitra an'ilay tandrify an'ity zanany lamatoa ity. Dia hoy izy, naka ny taolatehezany anankiray. Tsy nesoron'Andriamanitra daholo ny taolatehezana tao amin'ny Adama, raha tsy zany izy dia lasa malemilemy ohatra ny kankana. Fa iray ihany no nesoron'Andriamanitra tao aminy. Amin'ny teny Hebreo indray, ny teny hoe tehezana dia midika hoe takelaka, panneau. Io takelaka io amin'ny teny malagasy indray dia zavatra fisaka, manify, afaka mientaka. Ny takelaka ihany koa amin'ny malagasy dia zozoro izay maromaro dia nalahatra mitovy tsara, dia rehefa voalahatra dia tevena karazana fatsika na fataka mba hitambatra. Dia azo ampiasaina izy io rehefa mitambatra, io takelaka io na io tehezana io azo ampiasaina tao-idina le izy, ohatra zao hoe ampiasaina ho lasa varavarana mba hidiranao amina efitra anankiray. Dia misy hoam-pitenenan'ny malagasy hoe varavaran-joro mitomany lakile,
tsy misy an'izany lakile zany ny varavarana zozoro satria marefo manify mora esorina maivana dia azo esorina. Azo ampiasaina koa izy io atao fefena amin'ny takelaka. Azo ampiasaina koa izy io atao lafiky ny kidoro. Fa nahitan'izany aho matoa miteny aminareo, malemilemy manko ny zozoro, dia rehefa apetraka eo ny kidoro dia na dia malemilemy azy izy ka mitambatra tsara maromaro dia azo ilafiana tsara. Ry havana, maro no azo ampiasana an'ilay takelaka, lay tehezana, lay zavatra izay nesorin'Andriamanitra tao amin'ilay zanany. Fa izao tsy navelany alemilemy ilay takelaka, fa taolana io takelaka io mba hanamafy, mba hampijoro, mba ho tanjaka sy herin'ilay zava-baovao foronina sy atolotra an'ity zanany ity. Izany ny lehilahy ry havana, na nesoran'Andriamanitra takelaka lay azo ampiasaina ao amin'ilay vehivavy, kanefa ilay vehivavy kosa dia nanampy an'ilay nesorina. Planin'Andriamanitra ny amin'ny famoronana lahy sy vavy izany. Materialy izay tsy azo atao tsinotsinona ilay taola tehezana, ilay takelaka no amafisina tamin'ny taolana. Tsy afa-misaraka mihitsy na oviana amin'ny raha lehilahy raha vehivavy. Genesis 3:15 dia hozy hoe akamin'ny vadinao ny fanirinao ary izaka anao izy. Zao ny voasoratry ny Rahavav White ao amin'ny Patriarka sy Mpaminany, pejy 520, paragrafy 4. Nanaovany vady mpanampy sy tandrify azy ilay zanany lamatoa. Vady hiara-mitoetra aminy, vady iom-pifaliana aminy, ho iray fitiavana aminy. Nalainy teo amin'ilay taola tehezana, anilan'ny fony izy io, mba hitovy zo aminy. Mahagaga fa isika vehivavy dia mbola miezaka ihany amin'izao fotoana izao hitovy zo amin'ny lehilahy. Efa nataon'Andriamanitra mitovy zo, fa nampalahelo dia adino ilay izy. Adino ny lehilahy koa ilay hoe mitovy zo amintsika ihany izy. Dia miezaka hitady an'izay isika. Nefa Andriamanitra efa izay ny planiny, hitovy zo. Zany no nanaovan'Andriamanitra an'ilay vehivavy. Tsy mba asa vonjimaika mamonjy tsena nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy. Tsy mba asa izay tefitefena fotsiny, fa tena asa voakaly. Asa voakaly tsara, tao zavatra, ny mahay tao zavatra nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy. Koa raha zanak'Andriamanitra i Adama, dia mba zanak'Andriamanitra koa raha vehivavy. Andriamanitra no nanamboatra na raha lehilahy na raha vehivavy. Andriamanitra no nanambatra na raha lehilahy sy raha vehivavy. Genesis 2:12. Rehefa vita n'ilay asa voakaly tsara tarehy, tena kanto, dia nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Izany no mariazy voalohany tao amin'ilay Sahedena, ilay paradisa, izay efa nomanin'Andriamanitra andraisana an'ireto olony sy zanany ireto. Nentiny angamba mety tsy azontsika eritreretina hoe notrotro ny vare, sa notantana ny vare, sa nosakambiny ny vare ity tao zavatra tsara tarehy ity, fa natolotra an'ilay zanany lamatoa zany. Oabolana 2:17 dia eo zao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy, vady ny fahatanorana. Oabolana 7:12 izay mahazo vady tahaka izany, mira mahazo zavatsoa ry lehilahy isany io. Pajereo ny ramatoa, zavatsoa ve izy io?
Sa hoana nahitanao azy tsy ratsy, jereo tibikany, jereo tiendriny. Zay mahazo vady, zay natoloran'Andriamanitra vady dia mahazo zavatsoa. Andriamanitra ny tompon'andraikitra voalohany nanatitra an'ilay vehivavy teo amin'ilay lehilahy. Andriamanitra ny vavolombelona tamin'izany mariazy zany nanatrika ny fanambadiana. Oabolana 7 andiny 12 dia sitrak'Andriamanitra izany. Ary satria sitrak'Andriamanitra efa ny andotany am-piandohana, mila namanao Andriamanitra raiko hoy ilay lehilahy zay nataony. Mitovy hevitra aminao aho hoy Andriamanitra ray. Dia nanaovany vady saza ho azy izy. Sitrak'Andriamanitra izany vehivavy natao azy zany. Dia sitraky Adama koa. Mitovy ny hevitra izy mianaka. Samy mankasitraka. Na ilay nanamboatra, na ilay nitolorana. Genesis 2:7. Dingana voalohany ary zao fa iroso eo amin'ny fanambadiana izy. Mbola alohan'ny fahotana ihany. Dingana voalohany dia ny vola tantely. Tsy ny volana la lune. Tsy zay. Fa ny volana dia ny teny. Mivolana. Nahoana ianao tsy miteny, tsy mivolana. Volana lay teny. Eo amin'io fanambadiana voalohany io, rehefa miaona ny lehilahy sy ny vehivavy izay nakambana amin'ny fanambadiana, dia mipololotra avy any lay teny tantely. Zao ny lay lehilahy voalohany izay niforon'Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra. Ity dia taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko. Ngamba tsoatran'izany, ngamba ny fomba filazan'ny Adama azy, fa tena misy tsaiko, émotion betsaka mihitsy. Tenako ty andray. Raha nisy fifaliana nahitany an'ireo biby rehetra izay nandalo teo anatrehany, tsy feno zany. Fa tamin'ny tindray mandeha ity dia volana fafenon'ny fifaliany rehetra. Fafenon'ny faniriany rehetra. Niontana ny fony. Nisy zao fihetsepo rehetra zao. Vokatry ny fitiavana. Tononkira 2:7. Dia zao ny fomba filazan'ny Solomona ny azy. Hitako ilay tiany ny fanahiko. Dia noazoniko izy. Tsy navelo mandeha izy. Nisy akolady tsy tavelively tao amin'ilay vehivavy sy ilay lehilahy izay niforon'Andriamanitra nanaovana fanambadiana voalohany. Genesis 4:20. Andiny 7:70. Dia toy izany koa no nitranga tao amin'ny Isaka rehefa nahita ny Rebeka izy izay netiny Eliezera avy any, nasain'ny dadany Abrahama hoe tana maka vady any amin'ny toerana misy ny razako. Dia tonga Eliezera nanatanteraka an'izany. Ary soritako eto fa rehefa nandeha tany Eliezera dia nanao vavaka ho an'ny Abrahama, ho an'ny Eliezera Abrahama. Hoy hiaraka amin'ny anjely eny ianao. Ahita an'izany vehivavy amboarina ho an'ny Isaka izany. Dia nahita tokoa izy. Dia zao ny filazany Isaka azy. Isaka nampandroso an Rebeka dia nampakatra azy ho vady ary tia azy izy. Nisy vola tantely koa angamba nolazain'ny Isaka, tsy voarakitra ato anaty Baiboly, fa azo antoka mihitsy fa nanambara an'izany fafenon'ny fifaliana izany izy. Fa ilay teny kely hoe nionona ny alahelo ny andreny. Nampionona ity vehivavy Rebeka ity. Zava-dehibe, zavatsoa zany. Mitondra fanafana ho an'ny Isaka ny fisian'i Rebeka. Efesianina 2:5 sy 7 dia hoy izy hoe tsy misy olona izay tsy tia ny tenany. Tiany satria tenany. Eo amin'io fotoana ny vola tantely io, ilay fanambaranao an'ilay tena ao am-ponao sy ny fihetseponao. Dia tonga daholo zao anarana ngotongoty kely rehetra zao. Na avy amin'ny ramatoa zany, na avy amin'ny raha vehivavy zany, na avy amin'ny raha lehilahy zany.
karazana angotongoty kely nefa tena manandanja enti milaza ny fitiavana. Neny Adama dia hoy izy, avy tamiko ianao, tiako ianao, tenako ianao, vadiko ianao, ahy samirery. Ao amin'ny tononkira 9 dia mbola alaitsika ihany izay mba nolazain'ny Solomona, hoy izy, iray monja amin'ny voromahilalako. Zay zany ny azy mba teny angotongoty nilazana an'ilay vehivavy Solemita, ianao ry voromahilalako. Nahoana moa no nisafidiany an'izany dia ataoko anaty fontena izy. Ny voromahilala manko rehefa mivady izy dia iny mandra-pahafatiny. Ary na dia miteraka azy izy 3, 4 foy ireo zanany izay natodizina dia miara-mipetraka aminy ao. Rehefa tonga ny fotoana izay tokony hanesorana azy ao dia taingofony mihitsy roany hiala tao amin'io akany io, satria azo roa rery io. Dia izay natonga ny Solomona andray an'ilay sary hoe ilay voromahilalako, ahy samirery, ahy tsy misy kilema. Ao amin'ny teny anglisy fomba ilazana andra vehivavy dia hoe woman. Teny anankiroa izy io, dia ny teny wife sy ny teny man. Wife dikany dia zao ilay vehivavy vadiko, ary ny man kosa dia ilay lehilahy vady. Zany hoe ny woman zany, ny vehivavy zany dia vadiny vady, ilay tenan'ilay vady. Mahay mihitsy ny anglisy, men'Andriamanitra n'izany fahazavatsana izany. Ilay vadiko, ilay zaho, izany ilay vehivavy. Dingana faharoa, ajanontsika eo ny vola tantely, fa isika lehilahy na isika vehivavy dia samy manana ny fomba hiantsoantsika an'io vady nomen'Andriamanitra antsika io. Dingana faharoa, ny firaisan'ny lahy sy ny vavy dia tao anatiny izany poranina momba ny fanambadiana izany. Salamo 1:1-8 dia hoy ny filazany azy, sambatra ny olona mankasitraka ny lalàn'i Jehova. Inona ny lalàn'i Jehova mikasika ny fanambadiana? Ilay tany am-boalohany miteraha maro, mitomboa, mameno ny tany. Sambatra ny olona izay mankasitraka an'izany tsodrano zany, ny lalàn'i Jehova. Manana mission, manana andraikitra ampanaovin'Andriamanitra antsika isika ry havana, ny lehilahy sy ny vehivavy, andraikitra izay napetrany eo amintsika dia hoy izy hoe mba hitohizan'ny fisina, dia atao izany firaisan'ny lahy sy ny vavy zany. Tsy ho azo ny ankizy zany raha nazavain'ny naina teo, fa isika rehetra izay efa tonga saina amin'izany atao hoe fanambadiana izany dia mahazo an'izany andraikitra omen'Andriamanitra antsika izany. Mitondra fahasambarana, ny fanatanterahana, ny fankatoavana an'izany lalàn'i Jehova izany, ny fankatoavana an'izany. Fa tsy hitondra sambarana kosa izany raha ivelany tsy fankatoavana na ny fanaovana izay tiana atao. 9 ao amin'ny Salamo 1 io ihany dia hoy izy, mamoa amin'ny fotoana. Ilay firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy araka ilay lalàn'Andriamanitra namoronany azy dia hitondra voa, mamoa amin'ny fotoana. Fanambadiana ry havana, ny firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy natao alohan'ny fanambadiana. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra koa zany, na dia manatanteraka an'izany azy sika, fa rehefa tonga teo amin'ny fanambadiana dia nomen'Andriamanitra ny fahafahana manatanteraka an'izany, mamoa amin'ny fotoana izy. Andininy ihany, tsy mba malazo, maitso mandrakareva, mamerivero, atao fafinaretana ny firaisan'ny lahy sy ny vavy. Ary eo ny 7 io ihany toy hoe ataony lavorary, ataony mifandrindra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra
ny firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy misy asambarana ivelany zany fahamarinan'Andriamanitra izany. Tsy misy asambarana ivelany fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Mateo 5:5 dia hoy izy, sambatra ny madio am-po fa izy ahitan'Andriamanitra. Tsy misy ahitan'Andriamanitra raha tsy masina. Dia andao azy ataontsika izy, sambatra izany ny madio am-po, sambatra ny masina. Izy mivady rehefa voavoatra dia nitanjaka, tsy nisy henatra. Talohan'ny fahotana izany. Rehefa nivady izy mivady dia tsy nisy henatra. Na dia nisy aza firaisan'ny lahy sy ny vavy, tsy nisy henatra. Satria nahoana? Ny tafy sy ny rakotra ny fahamasinan'Andriamanitra izy mivady. Fahamasinana ilay fahadiovam-po. Niteraka fahasambarana, niteraka an'ilay fankatoavana. Dia hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana 1:7-5 torohevitra nomeny ny fanahy masina ny apôstôly Paoly zany. 1:7 aoka ny lahy hanao izay mety. Azo atao ianao rery no mahita fahafinaretana na fahadiovam-po amin'izany. Fa hataovy izay mety hatao amin'ny vavy. Ary mba toy izany koa ny vavy hanao izay mety atao amin'ny lahy. 5 ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany. Ny fahefana eto dia ahitantsika an'ilay teny kely hoe efa vita. Ny vehivavy dia tsy manana an'izany fahavitana izany amin'ny tenany. Ny tenany dia izy vehivavy ihany na vehivavy tahaka azy. Amin'izao fotoana izao dia aroso eo amin'ny fiarahamonina ny fanambadian'ny vehivavy samy vehivavy na ny fanambadian'ny lehilahy samy lehilahy. Diso zany ry havana. Diso zany. Omena rary ny fihetsepon'ny lehilahy anankiray ho ty lehilahy anankiray na vehivavy anankiray ho ty vehivavy anankiray. Hoy ny apôstôly Paoly, araka izay nitondran'ny fanahy azy, tsy manana fahavitana amin'ny vehivavy tahaka azy ihany koa ny vehivavy, na ny lehilahy amin'ny lehilahy tahaka azy ny lehilahy. Tsy eken'Andriamanitra ny fanambadiana homosexuel. Zany ny torohevitra omeny soratra masina antsika eto. Any 5 aza misara-pandriana ianareo mba tsy hakany Satana fanahy anareo. Eo amin'ny fomba malagasy dia misy zany atao hoe rehefa mivady voalohany ilay lehilahy sy vehivavy dia asiany zaza mandry eo afovoan'izy roa efa nakamban'Andriamanitra. Zaza mandry. Atao inona indray tsy zaza mandry fa maninona atao tinan'izany? Eto dia mazava ny torohevitr'Andriamanitra, aza misaraka intsony. Fa raha vao misaraka dia miditra an-tsehatra Satana zaza mandry. Ary Satana dia zao ndikan'izany Satana izany dia hoe tsy mba tiany tsara. Ny tsara tian'Andriamanitra ataontsika dia ny fanatanterahana an'ilay sitrapony. Firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy anatanteraka an'ilay miteraha mitomboa mameno ny tany. Kanefa eto tsika dia mampiditra indray fisarahana an'ilay tsy tiany tsara. Aoka ho marina ny fanambadiana. Aoka ho masina ny fanambadiana. Ao amin'ny patriarka sy mpaminany ihany ilay boky nolazaiko teo, paragrafy 2 dia hoy izy, teo amin'ny fahadiovan'izy mivady dia tsy mba nisy fitafiana nandrakotra azy fa hazavana. Ary io hazavana io dia io ny fitafian'ny anjely. Fitafiana anjely no nanaovana izy mivady. Fahadiovana. Tsy nisy aloka rehefa natao ny mariazy, tsy nisy aloka. Tsy nisy nidirana Satana teo. Toy ny voaly hoy izy. Indrisy nefa fa tsy naharitr'ela izany fanambadiana izany.
Genesis toko 3. Andiny 20. Dia ahitantsika faniditra tokoa ny sisika teo. Ilay Satana, ilay tsy tiany tsara, ilay tsy tiany fanambadiana izay fitiavana ny mamatotra azy. Efa amin'io fanambadiana io manko dia izao. Eo daholo no miseho amin'izay ny toetra rehetra ananan'le andaniny sy le ankilany. Eo vao hita sy fantatra hoe ay ve ohatr' izany ny toetra n'ity vehivavy ity e. Eo vao miteny raha ay inona foana ry nanambadiako nanekeko an'ity. Zay le lafo ny hitantsika eto. Fa izao Genesis toko 3, hitan'Andriamanitra n'izany fantany izany. Genesis toko 3 ary 20. Dia nomeny Adama anarana vaovao ty vadiny ity. Tany amin'ny voalohany dia tsy nisy an'izany Eva izany. Genesis toko 1 toko 2 tsy ahitanareo mihitsy ny anarana ho Eva. Fa rehefa amin'ny Genesis toko 3 tao aoriana ny fahotana dia nomeny Adama anarana ilay vehivavy. Dia nataony hoe Eva. Nidika ny ery ambany kely ery rehefa mijery sika dia hoe aina. Fa nahoana no nomena anarana hoe aina ity vehivavy ity. Voeloka ho faty mantsy izy mivady satria tsy nankatoa. Hitan'Andriamanitra fa niaikany izany izy mivady. Dia namindra fo tamin'izy. Dia nampanantena aina ho azy indray Andriamanitra. Na dia mendrika an'izy ireo aza ny fahafatesana. Tamin'ny alalana vehivavy no nampanantenan'Andriamanitra an'izany. Jesosy ilay nampanantena aina eo amin'io toko 3:5 eo. Nampitondray ny Adama any Eva ny anarana hoe Eva. Nampitondray n'ilay lehilahy any raha vehivavy ny anarana hoe Eva ilay aina. Satria no heveriny fa amin'ny alalan'io vehivavy vadiny io no hitondra indray fiainana. Ilay fanamelohana io vao fiainana indray. Nino an'izany teny fikasana izany Adama ry havana. Dia nampitondray ny vadiny izany anarana kanto indray. Tsy mba namingavinga any Eva izy ka nanao hoe ianao ilay zanaky ny devoly. Misy lehilahy manao an'izany anie. Ianao ilay Satana velona mihitsy. Tsy mba zany nataony Adama. Fa noho ny finoany an'ilay nampanantenan'Andriamanitra dia nomeny anarana tsara tarendray ilay vehivavy mpanota Eva. Tsy nieritreritra koa aza i Adama hoe aloha tena hisaraka amin'ity mihitsy aho. Fa ity mihitsy ny tena fototry ny ratsy rehetra. Ity mihitsy ny tena antony izao fahafatesana hiatra izao. Raha mba niaino mantsy izy, raha mba niaino n'Andriamanitra, tsy nanao an'izany i Adama. Tsy nanarendra vehivavy izy. Tsy nisaraka tamin'izy. Dia hoy ny apôstôly Paoly, Korintianina 2:7-10 aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Aoka tsy hialany izy. Tsy namingavinga andra-vehivavy i Adama. Tsy nanao taminy hoe ilay zanaky ny devoly ity, ilay nandiso fanantenana, fa teny mora feno fahasoavana. Efesianina 4:4, 7:20, 7:20. Dia zao ihany nosoratan'ny apôstôly Paoly. Hoy izy, tezera fa aza manota. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, ho an'ny Satana. Aza aloky ny vava izay teny maloto. Faoka izay tsara ho fampandrosoana mba ahazony ny mihaino fahasoavana. Dia nantsoiny hoe Eva ny azy. Asa ny ianao na mba hatsoina hoe iza na iza. Tsy ilay anarana tany amin'ny vola tantely.
tsy ampy fa mafiso am'ty androany maraina ity ry havana na de hitanao aza nytoetra n'ilay vehivavy na de hitanao aza nytoetra n'ilay lehilahy amafiso amin'ny alalan'ny finoana na nanao zany fa Andriamanitra mamonjy azy. Andriamanitra mamonjy ny tokantrano, Andriamanitra mamonjy ny fanambadianao. Hitany Adama ny zavatra ho avy tao anatin'ny teny fikasana. Korintianina voalohany toko 7:15 dia hoy izy, ny fitiavana tsy ho levona, tsy levona lay tary amin'ny vola tantely. Fa no amafisy ny Adama, evako ity, lay malalako mitondra aina ity. Dia hoy izy hoe reniny olombelona rehetra. Oabolana 17:7 tapany faharoa, izay te ho be fitiavana dia manaro keloka. Oabolana toko 10:12, ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Sary ny fitiavan'Andriamanitra tsika nie, io fanambaditsika io e. Sary ny zany Andriamanitra izany anie, io fanambadiana natao io e. Amin'ny Korintianina voalohany toko 7:7 dia izao no soratan'ny apôstôly Paoly ihany, aza mitady izay isarahana. Aza mitady problème, fa problème rehefa misaraka. Mahita olana ary mahita zava-doza rehefa misaraka. Aza mitady an'izany. Aza izay no atao ala olana. Fa ataovy ilay ala olana ny soritana tahaka ny teny amin'ny Adama, manarona ota maro. Raha tsika foninao daholo ny ataony io vehivavy io na ny ataony io lehilahy io, dia tsy ho tonga amin'izany atao hoe fanaronana izany ianao, fa ireny no itsikafona, ireny no hita. Farany dia aoka ho mandrakantitra ny fanambadiana. Ao amin'ny oabolana malagasy dia misy manao hoe lamban'akoho ka faty no isarahana. Tafasaraka amin'ny hoditry ny akoho ny volony rehefa maty izy. Aoka ho fanambadiana izay mandrakantitra. Misy ohatra an'izany ao amin'ny soratra masina. Ndraisiko ohatra dia ny any Elizabeta sy Zakaria eo amin'ny Hebreo, rehefa tsy miteraka ny vehivavy anankiray dia atao hoe tondromaso, tondroiny. Ary ny tondro iny dia fanalam-baraka. Fanalam-baraka ny dikan'iny tondrotondro. Zany mahatonga hoe aza manondro-tondrolona rehefa eo anatriny. Toy ny manala baraka azy zany. Ka rehefa tsy miteraka dia misy antony zany na tonga n'izay tsy fiterahana izay, tsy fanatanterahanailay tsodrano tary ve, sa aretina ve, sa fahotana ve. Zany fanontaniana rehetra zany dia mipetraka eo amin'ny olona izay tsy niteraka. Kanefa Zakaria, na dia izany ary ny toe-tsaina nananan'ny Hebreo, dia tsy nanao ho antony anariana any Elizabeta izy, fa mandrakantitra. Zao voasoratra ao amin'ny Luka toko 1:9 sy 7, samy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Samy marina eo anatrehan'Andriamanitra izy mivady. Lay fahamarinana, lay fahadiovam-po, izany no mitahiry ny tokantrano anankiray. Izany no mitahiry ny fanambadiana ho mafy. Tsy nanatsiny izy araka ny didy sy ny fitsipika ny men'ny tompo. 7, conclusion d'izao, samy efa antitra izy mivady. Tsy oetra ho antitra izy, na dia nitondrotondron'ny olona tahaka izao aza Elizabeta, tiany Zakaria foana ny azy. Angamba misy karazana fanambadiana tahaka an'izany eto, tsy niteraka. Angamba misy toe-javatra tahaka an'izany hita ny fiarahamonina ao amin'ny fanambadiana.
aza vela aresy lahatra anao izay hitany manodidina. Fa ianao no mahita fa tiako ty, ity ilay nofidina ho ahy, ity ilay natolotra ho ahy. Solomona mpanjaka ao ampitoroteny toko 7, 5. Dia zao no afatra tao aoriana ny fanandramana rehetra izay nandalovany Solomona. Dia hoy izy, miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra, amin'ny andronao rehetra, tsy ao anatin'ny vola tantely ihany, tsy ao anatin'ilay rehefa mahafinaritra ihany, fa amin'ny andronao rehetra. Ary soritany eto hoe mandalo foana nge io andronao io e. Noho izany dia atsio fifaliana, firavoravoana amin'ilay vady izay nomeny Jehovah anao. Fa izany no anjaranao, lay vehivavy na lay lehilahy izay nomeny Jehovah anao amin'ny andro iainanao, sy ny fisasarana izay isasaranao ety ambany masoandro. Ho an'ireo izay latsaka eo amin'ny fisaraha-panambadiana, satria ny aina teto Satana nandrava ny fanambadiana, dia misy tokiko anefa ho an'izy ireny. Ao amin'ny Isaia 4:20, 5 sy 6. O izy, izaho mpanao anao no vadinao. Aza mitady lehilahy hafa intsony, aza mitady vehivavy hafa intsony, mitoera eo amin'izay toerana izay, fa mbola manana fanantenana. Satria Andriamanitra no miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainana izay nilaozanao teo amin'ny fanambadiana. Izao ny voady sy fanirena amin'ity maraina ity. Tononkira toko 9, 5 sy 7. Ilay teny vakitsika tany am-piandohana. Ataovy toy ny fanomboakase ao am-ponao aho. Ataovy toy ny fanomboakase eo amin'ny sandrinao aho. Fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavako anao. Na dia hono maro aza tsy mahavono ny afo ny fitiavako anao, ary ny rendrano tsy mahapaoka azy. Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ho an-tranony aza amidy an'izany fitiavana izany, tsy nitsinona izany, satria lehibe zava-tsoa avy tanin'Andriamanitra ilay nomeny ho ahy. Andriamanitra ny hitahy antsika rehetra. Ka izany fanorenana ny fanambadiana izany dia ataontsika ho an'ny zatovolahy, ho an'ny zatovovavy izay mila namana, ataon'Andriamanitra izany. Ho an'ireo ny saram-panambadiana, mbola miditra an-tsehatra eo koa Andriamanitra hanampy ianao. Ho an'ireo mpitondra tena, Andriamanitra miahy ianao. Ho an'ireo izay manana tokantrano, efa manambady, manana ny ankizy, Andriamanitra ampitombo an'izany firaisana misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izany. Amen. So anarikety koa n'Andriamanitra amin'izay teny nomenao anay zay momba ny fanambadiana. Inga ny Andriamanitra mba hotatiava tokoa ny voady zay ataonay momba ny tokantrano tsirairay aby amin'ny fifankatiavana rehetra, ary nao ny Andriamanitra mbola angatanay mba hanamasina ambonimbony kokoa ny olona izay fanamasisina zay efa nataonao taminay,
ary mbola mangataka aminao zay Andriamanitra mba zahay tsirairay vady tsirairay aby mba samy ahay hitazona ny engagementanay no mafakatiavanay mba hay fakatia ifanaja ary ifamela heloka indrindra nirinay sy nangatany aminao dia mba ny mpivady mandrakizay tokoa zahay ary tsy misy ny olana zay nakatsaka na satana dia tsy hitokotokotranay ho an'izao zay ampikasana ny zany fanambadiana zany Andriamanitra dia ianao anie ny tantehatra amin'izy ireo mba hatanteraka tokoa ny hoavin'izy ireo mba hanomezanao izy ireo ny fitiavana ambony indrindra mba ho mandrakizay ary mbola kina ampilatanao Andriamanitra ny tontolo andronay androany après-midinay ka metezana hiaraka aminay mandrakany tanybavako zany trompo sangatako na Jesosy raha io amen. misaora amin'ny zavatra rehetra misaora an'Andriamanitra noho izany planina mahafinaritra izany dia ny fanambadiana fiarahantsika miasa aminy fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy antsika ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina na ny zatovolahy na ny zatovovavy na ny lehilahy na ny vehivavy samy ho tanteraka dia hiaro ny fanahy hiaro ny ainy ny tenatsika ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky ilay niantso atsika ary manefy izany izy ho amintsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen.